Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Ireo teny fito nambaran'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Mahagaga ry havana. Raha mijery ny Galatiana toko 4:4 dia nilaza Paoly manao hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Nahoana moa i Paoly nahavita ny teny an'izany teny izany hoe tsy mba misy ataony rehare afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, satria azony tsara, fantany tsara, takany mihitsy ny asarobidiny io hazo fijaliana io izay nanomboana an'izao tontolo izao ary nanomboana ihany koa izy ao amin'io Galatiana toko 4:4 io. Androana dia hitarika ny saintsika ny amin'ireo teny fito izay nambaran'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa anisany ahafahantsika mahatakatra zany zava-dalina momba io hazo fijaliana io. Ka rehefa mitopy amin'ny hazo fijaliana ianao dia hatadidy, hahita, hahatsiaro ireo teny ireo na dia ny ray sy ny roa ihany aza dia ho hitanao hoe sarobidy marina kay ity hazo fijaliana ity, ary tena marina ny tenin'ny Paoly hoe tsy tokony misy ataontsika rehare afa-tsy io. Ny teny voalohany dia hitantsika any amin'ny Luka toko 7:4 dia nambaranao manao hoe ray eo mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony. Io teny io ry havana dia maneho amintsika hoe tena tiantsika Jesosy Kristy, satria ny fahoriny, ny fahafatesana izay nandindona azy, ny fanantaina ny nofony dia toa tsy tsarony, fa rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy dia nahatero ny fony sy ny nahamaika azy dia nahazahoantsika famelan-keloka. Tadidio fa ny nanombo an'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana dia izasy ianao tompony antoka amin'izany, satria ny fahotantsika no nahatonga azy nomboana teo ambony hazo fijaliana. Ny dikan'izany mahatery an'i Jesosy Kristy ny ahazahoanao famelan-keloka, ary izany mihitsy ny nandatsahany ny rany mba hahatonga antsika ho voavela heloka, satria sambatra ny olona izay voavela heloka sy voasarona ny fahotany. Ka izany ny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika. Na dia teo aza ny fandavan'ny Petera azy ny telo, na dia teo aza i Herôda sy ry Pilato izay nanakalo azy noho ny fahefana, na dia teo aza ny mpianatra izay nandao azy dia tadidio fa mbola nivavaka ho an'ireo olona rehetra ireo izy, ary mivavaka koa izy ho an'ireo olona izay namantsika azy. Dia ao anatin'izany ianao mivavaka ho antsika Jesosy Kristy mba hananantsika famindrapo, ary hatramin'izao dia mbola manohy izany vavaka zany eo anatrehan'Andriamanitra izy ho antsika, ary izany no maneho antsika hoe tiantsika Jesosy Kristy. Ka rehefa mijery ny hazo fijaliana ianao dia tadidio zany hoe tena te hamela heloka Jesosy Kristy, mivavaka ho ahy izy, te hamindra fo ahy izy. Izay no antony ny antonany teo ambony hazo fijaliana ny ahazahoantsika famelan-keloka, meteza ho valim-bavaka, meteza hanaiky hanodioviny amin'ny rany. Ny teny faharoa dia hitantsika any Matthieu toko 7:7 ambarany eo manao hoe Eli Eli lama sabachthani. Io teny io indray rehefa adika, satria teny arameanina izy io, rehefa adika dia hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoanany dia nahafoy ahy ianao. Fanontaniana goavana io izay tsy nahitam-baliny, ary io no anisan'ny fanontaniana lehibe indrindra teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Kanefa dia hitantsika avy amin'io zany fa tena tafasaraka tamin'Andriamanitra Jesosy Kristy no le fahotana izay nentiny teo amin'ny tenany, ary tena hitantsika amin'izany fa tena tsy mizatavany olona Andriamanitra ry havana. Ka na dia ny zanan'ilay tokana aza rehefa nanaiky isotro ny kapoaka manidina ny fahotantsika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra, nahafoy ahy ianao izy, zany hoe nanalavitra an'Andriamanitra izy tamin'io fotoana io, satria Andriamanitra dia tsy mihaino ny mpanota, ary zany no azo heverina mety ho antony nahatonga io vavaka io tsy nisy valiny. Kanefa dia te hampaherentsika ihany koa fa rehefa mijery ny hazo fijaliana ianao dia mahita zany hoe misy ihany ny vavaka izay tsy misy valiny, misy ihany ny fanontaniana izay tsy misy valiny. Ka na dia Jesosy Kristy aza rehefa nametraka fanontaniana dia tsy nisy valiny dia mba atao fampaherezana ao antsika izany. Kanefa ny tena tiako hisarihana ny saintsika dia le hoe ny fahotana dia mahatonga ny olona ho tafasaraka amin'Andriamanitra, ka dia mandiny tena isika ry havana fa na dia ny zanany lahatokana aza rehefa nanaiky hitondra ny fahotana
dia tafasaraka tamin'ny maika mo fahizasy ianao ry mpanota manitra. Tsy misangisangy Andriamanitra ry havana fa nizaniza manota dia fahaverezana no miandry azy. Koa izasy ianao meteza hibebaka hiala amin'ny faharatsitsika satria izany no hitantsika rehefa mijery ny azy fijaliantsika hoe tena misy fitsaran'Andriamanitra ho an'ny mpanota nizaniza mitondra fahotana. Ny fahatelo dia hitantsika any amin'ny Luka 7:20 manao hoe lazaiko aminao marina tokoa anio no ionanao amiko any paradisa. Io teny io dia fantatsika tsara satria ilay jiolahy izay teo anilan'i Jesosy Kristy no nanambarany an'io teny io, izay jiolahy rendany teo anivon'ny fiarahamonina dia olona tsy mendrika ny velona intsony, kanefa dia izao nomeny Jesosy famondram-po, nomeny famonjena. Izany hoe rehefa manantona anazy fijaliantsika dia mahita fa misy fanantenana na dia ho an'izay olona farany raindahany aza na dia olona farany izay tena hoe ratsy eo anivon'ny fiarahamonina aza, rehefa manantona anazy fijaliana ianao misy famonjena ho anao foana eo, misy famonjena ho anao foana eo. Ary ho azy fijaliana io zany dia ahitantsika fa tena tsotra kay ny fomba hamonjen'Andriamanitra ny olona, tsotra ny fomba hamonjen'Andriamanitra ny olona dia ny fanekena azy ho Andriamanitra fotsiny, satria izay ny tena zava-dehibe entin'ilay fihezan-teny nambaran'ilay jiolahy hoe tsarovy ary rehefa tonga any fanjakana anao. Izany hoe nanaiky izy fa tena tompo io, mpanjaka io, Andriamanitra io, nino izy ka izay finoana izay fotsiny dia ampy namonjena azy. Tsy mitady zava-be dehibe aminao Andriamanitra na teolojia hoe fahalalana ny Baiboly ray manontolo, fa rehefa manaiky azy ianao hoe izy ny tompo, izy ny mpanjaka ny fiainako dia voavonjy ianao ry havana. Ary tsotra ny lalana hamonjen'Andriamanitra antsika dia izay no ahitantsika ny azo fijaliana io, tsy zavatra sarotra fa lalana tsotra ny azo fijaliana hamonjena ny olona, ary io jiolahy io no porofony izany. Ny teny faefatra dia le hoe raha vehivavy indro ny zanakao, raha lehilahy indro ny reninao. Any amin'ny Jaona 7:20 sy ny 7:17. Io teny io indray dia maneho amintsika fa mampiavana atsika ny azo fijaliana, izany hoe lasa tonga mpiavana mihitsy. Ilay vehivavy izay nambarany teo dia ny reniny, ary ilay lehilahy teo dia ny mpianany, lasa tonga mpianaka, lasa mpiavana mihitsy zany indreo. Izany hoe ny azo fijaliana dia mampiavana ny olona samy olona, ka niza tsika manantona ny azo fijaliana dia mpiavana daholo, lasa mpianaka, lasa mpirahalahy, lasa mpianada ao amin'ny Jesosy Kristy daholo tsika rehetra, ka tsy misy hafa intsony. Ary andraikitra koa ny dikan'izany le hoe indro ny reninao, zany hoe io ny reninao, io no zanakao. Misy andraikitra takiana ambadika izany, ka itsika kristianina dia nampiavaniny Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana, ka tsy tokony nisy intsony hoe fifanenjehana, fa raha samy zanak'Andriamanitra isika dia tonga ankohonana iray no ny azo fijaliana. Dia tsy misy hafa, na samy hafa volokoditra, na samy hafa fiaviana, na samy hafa foko, na samy hafa fomba, na samy hafa fari-piainana, na inona fa iray antsika. Dia izany rehetrarehetra izany rava daholo izany hevitra rehetrarehetra izany no ny azo fijaliana. Ka rehefa mijery ny azo fijaliantsika dia mahita hoe mpirahalahy, mpianada ao amin'ny tompo isika rehetra. Dia izany mahatonga antsika tokony hifankatia ary hifanantona sy hifanampy. Ny teny fahadimy dia le teny any amin'ny Jaona 7:20 manao hoe mangetahetao, mangetahetao. Tadio tsara ravana fa nanomboka tamin'ny 7 maraina Jesosy niantona teo ambony azo fijaliana, ary tamin'ny 3 vao tapitra ny ainy. Izany hoe nandritra ny adiny 9 dia niantona teo izy, ary efa niampitson'io izy dia efa nampijaliana, nokapohana, nitaritarika an'iny azo fijaliana eraky tanàna, dia tena hoe reraka izy, nangetaheta ozy izy. Io zany nahitantsika fa tena niaritra ny tompo, tena niaritra tamin'ny vatany, tamin'ny nofony izy, satria misy ihany olona sasany mitemana hoe tsy Jesosy Kristy le tena nomboana teo fa Andriamanitra ve dia nomeny zanany eo, fa substitut, olona hafa iny napetraka teo iny, fa tsy nivonoany teo zany ny zanany. Tena nangetaheta izy, izany hoe tena niaritra tamin'ny ainy, tamin'ny nofony mihitsy le fahoriana sy fangiriforiana. Dia eo zany nahitantsika hoe tena nijaly ny tompo, tena nijaly izy vokatry ny fitiavana anao, mba azahoantsika famonjena, azahoantsika famelan-keloka, dia tena nijaly izy. Ary zany no hitantsika eo ambony azo fijaliana. Ka raha niaritra mafy toy izany ny tompo mba hamonjena atsika, inona kosa no avalintsika an'izany? Nahoana isika no tsy vonona hanome ny fiainantsika ho azy ihany koa?
atoloran'i Jesosy ny fiainanao fa mbola tsy tara satria izy ilay mpamonjy tsara indrindra. Ny teny faenina dia ilay voasoratra any amin'ny Jaona 7:7 manao hoe vita. Vita ozy izy, teny manan-danja zany ry havana, izay ny dikany dia hoe voaloha, ny dikany dia hoe tanteraka, ny dikany dia hoe tapitra. Vita ny tanteraka ka ny nandoa ny trosam-pahotanao rehetra. Vita, ary mila miteny an'izany koa anao hoe vita. Tapitra teo amin'ny tenany ny herin'ny ota izay namatotra antsika. Ka rehefa mahatsiaro ny azo fijaliana isika dia tokony hatsapa koa hoe vita. Eo amin'ny fiainako koa ny zavatra samy hafa dia ny ota sy ny filana sy ny fahazaranatsy izay mamatotra antsika, ary zany mahatonga antsika manantona mandrakariva ny azo fijaliana satria rehefa tonga antsika dia farany eo daholo izay zavatra rehetra tsy hainao faranana eo amin'ny fiainanao. Eo no amaranana azy, ary Jesosy Kristy no namarana azy teo amin'ny tenany ka atoloran'i Jesosy Kristy dia ho hitanao fa tena vitany ny manafaka anao amin'ny zavatra rehetra, ary raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianao indrindra amin'ny fahotantsika sy ny fanamelohan-tena rehetra. Mbola manana anjara amin'izany ianao raha mbola velona. Rehefa maty dia tsisy hevitra intsony, fa raha mbola velona ianao ninninona fahotana vitanao dia mbola vitan'i Jesosy Kristy ny mamela an'izany amin'ity anio ity raha manantona azy ianao. Ary ny teny farany dia ilay voasoratra any amin'ny Luka 7:20 manao hoe raio eo am-pelatananao no atolotro ny fanahiko. Io teny io ravana dia maneho amintsika fa tena tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy Jesosy Kristy hatramin'ny farafofinainy, ary rehefa tapitra io teny io dia niala ny fofinainy, maty izy. Zany hoe na dia teo aza ny fahoriana lalina izay naretany sy ny lalovany dia tena hoe hatramin'ny farany izy dia niazona ny finoanan'Andriamanitra ary nanolotra ny fiainan'indray manontolo an'Andriamanitra. Ka ninona fahoriana izay lalovanao, ninona zava-tsarotra lovanao, jerevy ny azo fijaliana dia anam-paharetana ianao satria Jesosy Kristy ilay mitoetra ao anatintsika mihitsy no manana ilay faharetana izay niaretany hatramin'ny farany ka dia natoky hatramin'ny fahafatesana izy dia izany koa no hery omeny antsika ahafahantsika miaritra ny zavatra rehetra ka dia ho matoky hatramin'ny fahafatesantsika. Ireo teny fito ireo raha ry havana no teny izay nambaran'i Jesosy teo ambony azo fijaliana koa dia miteza amin'ity anio ity hanantona ny azo fijaliana, handinika, hieritreritra izany asa mpamonjena nataony manao teo ambony azo fijaliana izany dia ho hitanao hoe sarobidy marina ny famonjena, ary efa vitany izany ny anjaranao dia ny miaina izany sisa. Aza mitoetra amin'ny aizina sy ny ota intsony fa efa vitany Jesosy ny nanafaka antsika tao anatin'izany. Ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.